Ho ampitombona ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tomponsika. Amen. Dia araka hivavaka isika. Ny fisaorana sy ny fiderana, fanomezana sy voninahitra dia atolotra ianao ry Andriamanitra Ray sy Zanaka ary fanahy masina. Izay mpanomponao dia mangataka aminao mba hamindra fo aminay, ary izay ombonsinao dia mangataka koa mba fenoy fanahinao masina, ahalalànay sy anatanterahana ny sitraponao amin'ity an'io sy amin'ny androm-piainanay rehetra. Irina sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho manokana ry havana dia anisan'ny mampieritreritra ary mampandiny tena tokoa raha ity resaka fifidianana sy antson'ny Tompo hanao ny asan'ity no resahana, satria izy no mifidy sy miantso, fa mivaly teny no andrasany amintsika. Anio ary dia ny mikasika ny Maria ren'ny Tompo indray no jerentsika. Tovovavy mbola tanora kanefa dia ambara fa ho renin'ny Tompo, ary ao anatin'izany dia ho be voky izy. Ny adivarotry Maria hoe ahoana ny hatanteraka an'izany, dia nambaran'ny soratra masina fa asan'ny fanahy masina izany. Fa mialohan'izay dia anisan'ny lasa saina i Josefa izay fofombadiny, satria nambara koa fa ho bevoka i Maria vadiny. Izany bevoka tsy manambady izany eo anivon'ny fiarahamonina dia tena henatra tokoa. Dia ambaran'ny soratra masina fa lehilahy endry i Josefa, dia tsy te hanala baraka koa ny Maria fofombadiny izy, dia nanapa-kevitra izy hoe ho apetraka mangingina any. Kanefa rehefa nahazavain'ny fanahy masina koa fa ny zaza ao an-kibon'i Maria dia avy amin'ny fanahy masina izany, dia nanaiky izy ry havana. Rehefa nanaiky izany izao Maria sy Josefa fa avy amin'ny fanahy masina izany rehetra izany, dia hoy ary Maria ao amin'ny Luka 1:7, vakiana amin'ny anaran'i Jesoa hoe: ity ny ankizivavin'ny Tompo, aoka anie ho tonga amiko araka ny teninao. Ry havana, akantsika lesona ireo zava-misy, indrindra ny mikasika ny teny fifidiana sy ny antsoina ny Maria ho renin'ny Tompo ity. Misy efatra ry havana farafahakeliny no azo ambara eto. Voalohany izany, ngeza be ny fonosin'izany hoe ho renin'ny mpamonjy izany, fa dia nanaiky ary ity tovovavy kely tsotra ity. Faharoa, Maria arak'izany dia tena tovovavy kely tsotra efa nambarako teo izany, kanefa mbola averiko ihany koa satria raha ireo voasoratra mikasika azy ireo dia tsy ahitana mihitsy eo amin'ny fiainany hoe misy fireharehanana ny toy izany. Jereo ange fa tsy nitadiavan'ny voninahitra sy laza mihitsy izany maharenin'ny Tompo azy izany. Fahatelo, vehivavy tsy malaza loatra na ho nahavita ny toy izao na nanao ny toy izao koa i Maria. Tsy hitantsika voasoratra ato mihitsy hoe izy dia nahavita zavatra ngeza be na nampitolagaga na ny toy izany. Ary faefatra sady farany, ary ity ny tena heveriko io, tena lalina ao anatin'ity fifidianana sy antso tamin'ny Maria ity dia izao: tsy fantatra akory anie ny firazanany. Hitantsika ato amin'ny Baiboly fa matetika rehefa misy olona dia tantaraina daholo hatrany amin'ny dadabeany hatrany alohabe any aza dia tenenina daholo. Fa i Maria tsy fantatra akory ny firazanany, mba taranankiza, olona tsy fantapantatra akory teo amin'ny fiarahamonina, nefa dia iny dia mipoitra tampoka hoe Maria no antsoina ho renin'ny Tompo. Ry havana, raha miresaka fifidianana, raha miresaka antson'ny Tompo isika dia izao: aza refesina amin'ny tenanao mihitsy, aza refesina amin'ny momba anao, aza refesina amin'izay heverina hoe zava-bitana ny toy izany, fa izay koa ilay atao hoe fahasoavana. Eto izany ny Tompo dia mifidy, eto izany ny Tompo dia miantso an'izay olona hoe heveriny hahavita sy hahatanteraka an'izany. Io fifidianana io izany dia fonosiny koa averiko ilay teo hoe fahasoavana ry havana. Noho izany dia anjaranao sy Jesoa, anjaranao sy ny fanahy masina no mahalala hoe tena antso ny Tompo marina ve. Fa rehefa tena miantso ny Tompo ry havana, resy lahatra ny amin'izany ianao, dia tanterao. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao ary izay Tompo fa mifidy ny tsotra indrindra ianao, hanao ny asanao.
Ary izany fahatsorana izany no irianao ho aminay ka avy fanahy masina, mba ho aminay koa izany dia mba aizanay mianatra tahaka ny nataon'i Maria. Mipetraka eo am-pelantananao ny fiainana iray manontolo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa. Amen.